Asia. Turova marare, oh oh. La Grande Île n'est pas seulement l'abri d'une biodiversité exceptionnelle ou d'un bon nombre d'espèces endémiques, mais également une île au trésor qui cache des richesses naturelles. On vit vraiment sur une mine d'or et aussi au-dessus des pierres précieuses. Notre île renferme bel et bien des joyaux rares, surtout convoités et coûteux. Art, décoration, bijoux et lithothérapie, les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et les pierres industrielles de Madagascar ont un et mille usages. Elles sont d'une beauté exceptionnelle. Maintenant encore, ces pierres précieuses, ces pierres fines et ces pierres semi-précieuses sont présentées et mises en vente dans des marchés artisanaux de l'île pour satisfaire votre choix. Voilà pourquoi cette semaine sur Canal Austral TV, je vous propose de partir avec moi à la découverte de ces joyaux malagasy, donc de ces joyaux rares qui font l'unicité de la grande île de Madagascar. Sans vous faire plus attendre, Madagascar et les pierres précieuses, c'est sur Canal Austral et c'est tout de suite. Madame Yobi, eto-Andravoahangy ara-malagasy Andravoahangy dia pavillon 266. Mima ny anarako dia za mivarotra aty amin'ny artisanat Andravoahangy, varotra vato. Pavillon 271. Ny anarako zany Mamsoa, za zany pavillon 244 273 Andravoahangy ara-malagasy no misy anay. Lova ety amin'ny ara-malagasy Andravoahangy, mpanao vatosoa sady mpitrandraka no mpitaillé mo mpivarotra zany. Pavillon 234 Andravoahangy. Madame Julie dia aty amin'ny ara-malagasy pavillon 238 Andravoahangy. Monsieur Toky, pavillon 316 ara-malagasy Andravoahangy. Fanambarana firavaka zany eto, firavaka amin'ny volafotsy sy volamena. Ny toerana misy antsika moa zany eto amin'ny marché artisanal Andravoahangy, stand numéro 259 na 260 koa rehefa avy eo. Dia ny anarako Monsieur Janot dia mivarotra ara-malagasy dia vato ny ankapobeny amin'ny tena zavatra tena ataoko zany. Amin'ny village artisanal vita Sosenam zany zay. Dia pavillon 28 ahako. Fa ny olona touriste, ny olona ohatran'ny tourisme, dia reny izy souvenir dia ilay zavatra moramora no zakany dia ao anatin'ilay semi-précieuse. Ny amin'ny kolontsaina aloha tsy hitako hoe inona za koa tsy dia minomino foana fa misy ny olona matetika zany no mitady an'izay zavatra izay dia izay efa manana taratasy kely hoe raha mois de janvier dia izao, raha mois de zao dia izao, fa samy manana finoany. Antongo koa zany hoe be da be ny gasy manao cadeau amin'ny any ampiasana ohatr'izany. Misy koa eto misy olona anao fiancé sy ohatr'izany dia vidy vato. Mividy dia ny gasy mandeha makany ivelany izy mandeha. Ny gasy koa nefa misy mampaingo trano dia tena mividy. Bradorita zany ohatrany mitondra vintana, manambona. Atao anaty poketra ireny dia ohatrany hoe hitako hoe fa ataon'ny olona eto aloha hoe indraindray atao pendativa, bracelet arakaraka. Manambona izy raha tiana. Toy ny iray moa ilay avesan'ny lapidaire dia ataon'ny olona voninkazo. Misy fotsiny hoe mivato tsy dia fanaonao loatra raha tsy vatonao hoe tena mba hitanao amin'ny horoscope-nao hoe ity manamba. Il y a plus de 200 millions d'années,
les continents du monde étaient très différents. L'Afrique d'aujourd'hui, l'Amérique du Sud, l'Inde et l'Antarctique étaient tous une masse terrestre géante avec des plaques continentales se frottant les unes contre les autres. Ce broyage a fourni la pression nécessaire pour former des pierres précieuses et la chaleur a été générée par l'activité volcanique trouvée à l'endroit où les plaques se rencontrent. En tant qu'île isolée du reste du monde, Madagascar a développé une faune et une flore unique que l'on trouve nulle part ailleurs sur Terre et avec l'arrivée de l'homme peut-être aussi récente qu'il y a 2 siècles, cette vie sauvage a été laissée dans une paix relative. Aussi, elle regorge une richesse souterraine inégalée. Tena manan-karena tsika amin'ny vatosoa safira ohatra zao a. Ny tsika ny safira ny tsara qualité indrindra eto ambony tany araka ny fantatra. Dia tony célestite. Ty célestite ty zany a tsika malagasy ihany manana an'ity vato ty. Historiquement, pendant la période du colonialisme français, des découvertes de pierres précieuses ont été faites, mais peu d'intérêt a été manifesté de l'étranger, de sorte que les Malagasy n'avaient aucune incitation à abandonner l'agriculture et la pêche pour l'exploitation minière. Cela a changé car, dans les années 90, les mines de Thaïlande ont commencé à se tarir et que les sources de Myanmar ont été bloquées par l'armée. Donc, Madagascar a commencé à prendre le relais et à produire de plus en plus de pierres précieuses. Amin'ny prix ana vato zany ambany indrindra zao rehefa mety semi précieuse misy hatramin'ny 5 000 ariary indray, mbola misy latsak'izay ara 3 000 ariary amin'ny grenal majinika. Ny budget zany a manomboka eo ataontsika hoe eo amin'ny 10 000 ariary ka hatramin'ny ohatra hoe 500 000 ariary. Fa tsy voatery rehefa vato dia lafo be le izy. Nareo zany no afaka médecine eto manomboka amin'ny 20 000 ariary. Hatramin'ny tsy voafetra ohatra hatramin'ny 300 000 ariary, 400 000 ariary ohatra zany. Saphir, rubis, émeraude, tourmaline, grénat, jaspe, cornaline, labradorite, quartz rose, citrine, agate, septaria, béryl, pierre du soleil, œil de tigre, aragonite sont les noms célèbres, mais la liste qui est assez vague et aléatoire continue presque sans fin. Aujourd'hui, avec ces labitaires vendeurs, on vous apportera quelques-unes de pierres précieuses, de pierres fines et pierres industrielles de Madagascar. Apprécions! Ny arena kibon'ny tany zany dia eto amintsika misy karazany be da be. Misy pierre précieux, dia misy pierre fine, dia misy industriel. Semi précieuse ny fine. Dia ny industriel le vato mandeha amin'ny kilao. Dia ny précieuse zany mandeha amin'ny carat na gramme. Pierre fine zao dia ohatra hoe citrine, reto améthyste, cristal cheveux, béryl, pierre précieuse zany. Dia reto tourmaline, ohatra zao, émeraude saphir. Amin'ny fitambaram-be zany dia misy le vato ataontsika hoe industriel, dia misy ny vato zem. Zay zany ny karazany anankiroa zay. Dia reto ataontsika reto zao saika industriel daholo reto ataontsika reto. Anankiray amin'izay zao ty ohatra hoe jaspe imprimé. Dia reto akaikiny reto somary maitsomaitso reto indray reto zao le ataontsika hoe chrysoprase. Reo zany zao anisan'le voasoratra ao anaty baiboly mihitsy miaraka amin'ny jaspe na ny agaty. Dia misy ataontsika hoe jaspe kambambato dia mifanorona moa tsy maintsy karazana vato anankiroa samy hafa. Tena miavaka tsara satria olona roa no milalao an'io. Dia ny mavomavo septaria ny anaran'le vato, ny maintomainto kosa basalte. Dia mifanorotsivo zany zao ty hitantsika ty palissandre le plat misy azy. Vato eto Madagasikara sokajiana anankitelo. Misy pierre industrielle, des semi-précieuses, des précieuses. Des semi-précieuses, il y a les citrines, des améthystes, des quartz, rehefa mety ho variété ana quartz, des saphir, des émeraudes, des rubis, c'est izy précieuses. Tena fiandohan'ny vato zany, vato zema dia avy amin'ny grenat. Izy zany ambony be ny duritéany. Na dia saphir io ny ambony dia ny émeraude.
Quand on parle des pierres précieuses et les produits miniers de Madagascar, je pense qu'un bon nombre d'entre nous pensent au célèbre saphir bleu. Et quand on parle de saphir, c'est la région d'Urumbe, plus précisément à Ilakake-Sakara, qui nous vient en premier à l'esprit. Oui, c'est tellement vrai car dans cette région du sud-ouest de l'île que se trouvent les gisements de saphir les plus importants. Mais saviez-vous que toutes les autres régions de Madagascar présentent aussi des gisements de pierres précieuses, des pierres industrielles et fines, comme on dit en malagasy, sakamalosiavus, kasamanananyanchoise. Comme précieuse, ni saphir du nord, du sud, Ilakaka. Dia ny émeraude koa sud Mananjary, dia ny rubis koa misy Tamatavy sud-est, dia misy Vatomandry, dia misy Andilamena presque amin'iny zany rubis. Dia raha hiditra amin'ny semi précieuse tsika ohatry ny ahitana daholo ohatra citrine zao tena ahitana betsaka anazy dia ny région Vakinankaratra Antsirabe iny. Ny améthyste zao misy Andapa nord dia misy kokoa any RN quartz rose sur la route Tamatavy. Rehefa mety ho grenat izy sy reny safira toute couleur kely reny isan-karazany reny reny zany zao any amin'ny Bekily any atsimitsimy rehetra any. Izy nge maro karazany. Ny quartz rose zao dia misy nefa any Ambatondrazaka, misy koa nefa ny ary Antsirabe. Itony cristal itony zany zao dia hitany any Mandoto itony. Dia be da be ny karazany, misy koa Antsirabe, ny safira misy Déco dia Lakaka. On recense de très bons lapidaires et bijoutiers dans les régions du nord, du centre et du sud de Madagascar. Ceux-ci ont en effet accumulé une très grande connaissance des pierres extraites dans leur région et acquis une grande expérience dans leur mise en valeur. Pourtant, ils ne disposent que rarement du matériel nécessaire pour monter ces pierres. L'exploitation reste donc artisanale car les mineurs creusent des trous larges de plus de 10 à 12 mètres de profondeur pour y recueillir le gravier gémifère. Bref, dans cette île à la richesse géologique et gémologique si importante, la lapidaire est un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération, une économie considérable mais qui est malheureusement dans la plupart des temps informelle. Ici, au marché artisanaux, les vendeurs sont formels, ils ont de quoi pour satisfaire votre choix et surtout votre goût. Donc profitez-en. Rehefa hividy vaty any ary dia tongava eto amin'ny pavillon 266 amin'ny ara-malagasy Andravoahangy. Madame Ioby miandry anao dia misy ny mora indrindra dia misy ny tena moyenne dia misy ny tena tsara be dia azoazo foana vidiny azo ifanamboarana. Sécurité milamina tsara, pavillon efa vita tsara dia manantena fahatongavan'ny olona maro. Eto amintsika zany misy zavaboary betsaka zany fa mbola misy mbola tsy dia tena malala. Manentana anareo zany tongava aty amin'ny artisanat malagasy Andravoahangy fa misy zavatra tsara mahafinaritra aty tsy voatery ny ravaka ihany fa même natao hoe décoration trano ara dia misy karazany be da be sy ilainareo reo. Tongava fa vidina mirary fa tsy voatery akory rehefa vato dia lafo be daholo. Dia manasa anareo tonga aty aminay mba mitsidy na dia mijery fotsiny raha mba makafafinareta amin'ny maso fa tsy voatery rehefa makaty dia tsy maintsy hividy fa mba mijery ny zava-misy eto amintsika hoe ay ve misy zavaboary ohatr'izao sy arenakibon'ny tany ohatr'izao eto amintsika eto Madagasikara. Manasa anareo zay hitsidika ny ara-malagasy Andravoahangy fa vonona andray anareo zay mba manatena ny fahatongavanareo rehetra. Hitanareo daholo ny zavatra momba ny vato bracelet, solitaire, rehefa zavatra momba ny vato afa-po nareo fahatongava. Manentana antsika zany na gasy na vahiny, indrindrandrindra antsika malagasy eto an-toerana mba hanjifa ny vatosoa antsika dia manasa antsika tao pavillon 234 Madame Lova fa misy vato izay ilaina ato dia afaka manao commande koa raha sanatria tsy eto. Raha misy olona hoe te hanjifa ny
anao firavaka ohatra hoe collier na peratra na bracelet dia tongava aty aminay aty amin'ny ara-malagasy aty Andravoahangy. Ny afatra zany a manjifa vita malagasy indrindra fa ny vatosotra sy ny firavaka malagasy fa tena naturel reo. Dia manentana anao mihitsy aho hoe aza variana amin'ny zavatra vita vahiny fa itsika malagasy dia tena nomen'Andriamanitra arena be dia be ka manentana anao zany a itsika malagasy mahita an'ity fandarana ity tsy fao ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika fa tena tsara io. Mitraoka vao ty asa likonao ty talignery mitraoka vao koa ty tiokenao ty tarignano feyeto mafindapireo Après notre découverte d'aujourd'hui, une chose est sûre et certaine. Madagascar est indéniablement une île trésor, c'est juste une île bénie de Dieu. On vit sur une richesse naturelle plus que convoitée et les pierres précieuses ne sont pas seulement les richesses de l'île Rouge, mais on peut citer également les bois et les métaux qui restent à découvrir dans nos prochaines émissions. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et d'avoir apprécié notre émission. Je vous promets déjà qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Sur ce, bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Je vous dis à très bientôt. Manja presake. Rumba